Bijouterie Pantsou manolotra anao ny Logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircit votre peau. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Sanifère, le meilleur. Lay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis manolotra anao ny Logité. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary tonga zao tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao iarana tsiny ny fahatarana noho ny fanantsarana izay tsy maintsy natao hijery ny lohatenim-baovao isika. Tsy tena risa tamin'ny fandehanana mifidy izany hoe tsy navitrika tamin'ny fandatsam-bato nireo olom-pirenena tamin'ny ity indray mitoraka ity. Fifidianana manandanja indrindra ho an'ny filoham-pirenena ity fifidianana izay natao androany ity no ambarana izany rehefa nivoaka ny fifidianana androany. Ary ao anatin'izay ihany koa ireo tsikaritra ny tsy fahatombanana izay nitranga manerana ireo birao fandatsam-bato teto Madagasikara anisany nanangona sy nijery izany ny teo anivon'ny situation room teny Antsavola. Afarany dia ireo mpanaramaso avy amin'ny ONG sy ny société civile safidy sy ny SADC no anisany ireo izay nanatanteraka n'izay fanaramaso ny fifidianana izay tamin'ity indray mitoraka ity nisy ny fanehoan-kevitra izay nataon'izy ireo. Iombana indrindra amin'ny tontolon'ny akon'ny fifidianana solombavam-bahoaka 20 sy 20 ny vaovao izay otolosintsika amin'ny ity takarivan'ny alatsinainy faha 17 ny volana May ity konde avy hatrany hanaraka izany. Nanomboka tamin'ny 10 ora sy sasany teo ny fanisam-bato teto amin'ny birao-pifidianana teto amin'ny fokontany Ankorondrano Andrefana nahitana birao-pandatsaham-bato misy 10 izay nahitana mpifidy tokony 900 isaky ny birao ho an'ity birao eto amin'ny boriboritany fahatelo ity dia vitsy ny olona tonga nanefa ny adidiny ho an'ny birao-pandatsaham-bato iray izay nahitana mpifidy mandidina ny 900 dia ny 200 mahery tamin'ireo fotsiny no tonga nifidy. Ny candidat ny antoko lehibe roa dia ny TIM sy ny IRD no anisan'ireo misongadina tamin'ny fotoana nandalovanay teny antoerana. Tsika tokoa izay fa izay akon'ny fifidianana izay na ireo tendance fa mialohany izany dia tsara ny mampafantatra hatrany fa tsy nahitana filaharana firy ny birao-pifidianana androany saika nanamafy izay avokoa ireo tompona andraikitra teny anivon'ny birao fandatsaham-bato sendran'ny mpanao gazety androany. Araka izany olana teo amin'ny fikarakarana ny fampielezan-kevitra sy ny fampielezan-kevitra tsy maharesy lahatra ireo pirenena ireo no anisan'ny antony iverin'ny mpandinika ho nahatonga izany. Tondra fanazavana mahakasika izay raha teo ny tompona andraikitra vitsivitsy eny anivon'ny birao fandatsaham-bato naneo ny heviny ihany koa ireo olom-pirenena izay sendran'ny micro ny Jasiel Njarafeno sy ny fandraisam-peon'ny Misa Razafinjatovo. Efa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no hita fandiana ny tahampavitria malagasy an-Datsabato. Tsy niovatrany izany amin'izao fifidianana sy olom-bavam-bahoaka izao. Tompona andraikitra vitsivitsy tamina birao fandatsaham-bato teto Andrenivohitra no nanamafy fandiana ny taha. Latsaky ny 20 isanjato ireo mpifidy voasoratra anarana no tonga nifidy tamin'ireo birao vitsivitsy no tsidihana izay efa ora 5 tao aorian'ny fisokafana. Raha zao resana maika me folo kilo eo amin'ny atao amin'ity birao misy aty zao dia eo amin'ny
10,100 raha fabetsany ny tapa-avitrena misy tamin'ny fotoanan'ny filoam-pirenena ngamba efa tonga fakatra any amin'ny 9,100 any zay tena tsy tena vitrika ny olona zao zay a tapa-avitrena ito 2,100 araka 2,000 zao tena tamin'ny fividianana filoam-pirenena ohatr'izao zay efa nahita 45%. olana teo amin'ny fikarakarana no nampena ny isan'ny mpifidina an-datsabato araka ny hevitr'ireo tompona andraikitra eny anivon'ny birao fandatsaham-bato hatrany. Nahitana lesoka avokoa na teo amin'ny feptaona nanaovana ny fampielezan-kevitra na teo amin'ny firaketana tsoratra ny anaran'ireo mpifidy. Teo le ohatran'ny asa fialan-tsasatra lavabe fahitako azy aloha ohatran'ny lavabe le fialan-tsasatra nonga tamin'ny sabotsy lahady dia tonga dia tohizan'zareo latsinainy dia aloha zany ela teto tamin'arivo. Ny olona efa mifidy tamin'ny fifidianana filoam-pirenena ao anatin'ny manana karam-pifidianana izy mifidy tsara dia tamin'ity fifidianana solombavam-boky tenefany dia voadingana ny anaran'izy ireo ato amin'ny bureau de vote numéro 3 izay misy anay zao dia teo mifidy teo zany zao ny verimaina voajery dao zao bureau de vote efatra zany zao eto aminay efa tsy mionona fotsiny hoe tsy ato izy fa jery any dao zany bureau de vote rehetrarehetra dia rehefa tsy ao izy dia tsy afaka manao. Etsy andaniny misy amin'ireo olo-pirenena no milaza fa leo fampandriana disa ataona mpanao politika ka ny safidy ny tsy an-datsabato. Tsy fidy mihitsy efa tena tsy hita tsony le izy hoe anona efa fitiavan-tena nibetsaka ao amin'le resaka politika dia tena efa leo tanteraka na ny sarindry zareo ary dia efa hita hoe terena mihitsy miterena fotsiny mitsika eo amin'le sarina propagandiana fa ny rehetrarehetra zany efa tsy ara-dalàna tsony efa fitity azo toerana sisa dia zay ny any safidiko zany tsy fidy. Mizarazara kosa ny hevitra ireo mpifidy tonga an-datsabato misy amin'izy ireo no manefa ny adidy amin'ny maha-olo-pirenena fotsiny ihany eo ihany koa ireo mangetaheta fanovana mpandrosoana ny tanàna misy azy. Tsy naresy lahatra aloha ny resaka propaganda fa ohatran'ny efa tapatatra daholo ihany le olona dia mba fantatra ihany ny olona hoe mba hoe miasa rehefa io aloha atao hoe ilay programme nasa eo ihany fa efa mba nesy koa ny safidy dia amban'izay rano sy ny karazany tao aminay zany namparesy lahatra na mifidy an'ireo olona. Ny sasany no manjesy lahatra ihany ny antony fidianako dia mba manefa ny didiko aho. Marina fa efa latsaka ny 10,100 ny tapavitrihana tamin'ny fifidianana filoam-pirenena faranteo. Izany hoe tsy ampy ny atsasaky ny vahoaka malagasy mananjo hifidy no nampandany ny filoam-pirenena ankehitriny. Andrasana indray mivokatra ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Fa samy manana ny namporisika azy fidy ilay kandida ireo ny fidy solombavam-bahoaka tamin'ity androany ity tao no resy lahatra tamin'ny tetikasa nisy no voasarika tamin'ny fomba firesaka maro lafira teo ny sehatra ny tondran'ireo olo-pirenena ny hetaheta ny amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity mitatra amintsika izany ity fanadihadiana ity. Fitsinjovana ny madinika, fampandrosoana, ny sakafo ivelomana, ny fampifaliana ny vahoaka, sombon'ireo amin'ny fampanantenana nataon'ireo kandida solombavam-bahoaka nandritra ny fampelezan-kevitra ka nahasarika ny olo-pirenena handany ilay kandida. Le fampanantenana amin'ilay fahasalamana aloha dia hoe tsy dia andoavam-bola firy-tsony zany ny hopitaly dia ny amin'ny sakafo moa dia efa hoe miena ny vidikanina zany efa hita ihany le zavatra efa nataony dia tiana eto le ezaka ao ataonao amin'ny madinika ohatra hoe le misy maka-tany ireny no vahiny dia izy afaka manampy madinika izy zany afaka manoro hevitra na ohatr'izany. Tao arak'izany no misafidy ny anoana kandida efa solombavam-bahoaka teo aloha. Misy ihany koa nefa no miandrandra olom-baovao sy tetikasa hafa indray. Mba olom-baovao ireny zany vehivavy mantsy manafahatsora-po sady reny mahafantatra zany hoe taranany zany sy noaviny zany mba misy io zany l'équilibre hoe mahavehivavy azy amin'ny assemblée zany mba mandray anjara sy mandray didy ny vehivavy mba zava-dehibe mba aloha ifandimbiasana koa ny toerany. Eny efa resy lahatra tamin'ny foana hatramin'izay efa mifidy azy foana hatramin'izay maresy lahatra amikotsiny ny firesana. Mba mila fiovana zany tsika tetikasana resy lahatra anay zany izay mba mangataka bassin. Misy amin'ireo nanaiky resaka taminay ihany koa no manana antony hafa maharesy lahatra azy ifidy ny kandida narotsany androany. Naresy lahatra izy le hoe mihainy vahoaka manontolo mihitsy zany dia le hoe le ary le etaetam-bahoaka mihitsy zany fandriampahalemana ohatra
izy tsy niteny hoe hanao zavatra hanao lalàna hanasoavana vahoaka zavatra ho paradisa atao tanàna zany raha fampanantanandro zareo mipetraka ary ny fanontaniana hoe hitanteraka izay kandida lany solombavambahoaka avy ny fampanantenana nataony nandritra ny fampelezan-kevitra ary indrindra voafehan'ilay kandida lany eo ve miandraiky ny amin'ny maha solombavambahoaka azy. fa 10 volana taorian'ny nafiloham-pirenena azy dia ity fifidianana solombavambahoaka ity no fitarafana voalohany ho an'ny filoha Andry Rajoelina mandray anjara mavitsika ireo kandida manohana azy ary tsy nisalasala nanosika ampahibe maso ireo kandida ireo ny tenany nandritra ny fitetezam-paritra izay nataony. Efa nanao antso ho an'ny tsy tokony hiandaniny mpiasam-panjakana sy ny olom-boafidy ny vondrona rehetra nanamafy izany rahateo ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta tonga nanefa ny adidiny avokoa ireo lehibena androm-panjakana tamin'ity androany ity nanangona ny vaovao Rina Andriamalala sy Dolphe Rakotonena. Zava-dehibe ho amin'ny Madagasikara ny fifidianana ireo solombavambahoaka manantena ny azo ny maro anisan'ny kandida tsirairay manana izany fanantenana izany ihany koa ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina mba hisian'ny famarina toerana mandritra ny fitondrany tonga nanantanteraka ny adidiny ny tena ny androany niteraka resabe ny fisehoany niaraka tamin'ireo kandida natolotry ny IRD. Zao ny tsika malagasy tsy mba naman'izay miemitra zay mandroso dia tokony ho ampiny mikasika ny hoe fanaovana fampelezan-kevitra ny tenako aloha tsy nanao fampelezan-kevitra mihitsy azo ataony ny filoha ny manatrika fampelezan-kevitra fa tsy miteny. Za kosa tamin'ity dia nizotra tamin'ny lalana madio tsy nanatrika tsy nanotrina kandida tamin'ny fampelezan-kevitra ary tsy nanao fampelezan-kevitra fa ny kandida kosa no nanotrina anahy ka raha misy kandida maro ane zao ny kandida hafa tany amin'ny toerana hafa nalehako nanotrina anahy inona maratsy an'izany. Tetsy Androibe kosa no nanantanterany ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny safidiny ny atoandro teo efa nanao antso ho an'ny tsy fiandanin'ny mpiasam-panjakana ny tenany nambara ny fatao anatin'ireo fifidianana ny fanesy fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka dia naneho fahamatorana tanteraka ny vahoaka malagasy. Isaky manokana ny vahoaka malagasy satria nampiseho famatorana isika atao anatin'ny herintaona ary miseho koa ny fiombonatsika ao anatin'ny filaminana. Tsy nanolotra kandida kosa ny antoko HVM izay nisafidiny hametraka paikady hafa tanjona hatrany anefa ny azo seza maro indrindra ny Tsimbazaza. Anatin'ny fanamboarana ianao ve dia kefokefoka ery aloha iny nefa ianao resy tsy nahazo folo isan-jato akory marina izany tsy hoe za maneso za mpanorona nisy mpanorona ny antoko HVM fa tsy maintsy mamaky ianao inona ny tian'ny olona lazaina fa lasa miala n'ilay eritreritry ny olona ianao. Solombavambahoaka raiky amin'ny 50 no andrasany ny Tsimbazaza aorian'izao fifidianana izao mihevitra ireo mpandinika politika fa tsy maintsy hiverina indray ny kolikoly sy ny kajikajy isan-karazany raha toa ka tsy misy mahazo maro anisa mazava ireo antoko lehibe. Samilaza ho miandrandra fanovana avokoa mantsy ireo antoko lehibe amin'ity fiazakazahana hoeny sy Tsimbazaza ity. Etsy ankilany manana ny fanantenana ihany koa ireo kandida mandeha irery fa tsy miankina amin'ny antoko. Kiondalana lehibe ho an'ny fampandehanan'ny raharaham-panjakana sy ny raharaham-pirenena ny androany raha ny fanazavana voarahin'ny Rina Andriamalala sy Dolphe Rakotonena hatrany. Tonga naneho ny safidy ny teny amin'ny birao fandatsaham-bato sy ny boriboritany misy azy avokoa ireo kandida ho solombavambahoaka androany nanara-maso ny fizotry ny fifidianana izy ireo nijery ireo tsy fahatombanana isan-karazany samy mahatoky ny androbaka sezeny amin'ny anteny miram-pirenena avokoa izy ireo ary milaza ny tena isolovavan'ny vahoaka fa tsy hikatsaka tombotsoa manokana. Ho an'ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara mazava ny hafatra manantena fomba fijery vaovao eo anivon'ny anteny miram-pirenena izy ary maniry ny hiverenan'ny asiny izany androm-panjakana izany. Tsy maintsy atao mihitsy izany satria enkinan'ny ampirenentsika ny fomba fametrahana izany hoe solombavambahoaka
ary indrindraindrindra ananantsika fatokisana fa hoe tena isy eto an'ity firenena ity zany solombavambahoaka hiasa marina mamvahoaka zany. Nanamafy izany ihany koa ny sekretera nasionaly ny antoko TGV fa ny fomba n'ireo solombavambahoaka teo aloha no nampalaina ny olona hifidy na izany aza manantena ny androbaka ny maro anisa eny Tsimbazaza izy ireo. Fa ny antsoa fotsiny dia izay rehetra lany mba tsy anao izay zara tsy mety ohatra zara nitranga teo aloha intsony fa mba anao tena fahamarinana mihitsy ary mba tena hijery tokoa ary tena atao hoe solombavambahoaka hitondra ny etaetany vahoaka marina fa tsy hitondra ny etaetany sy ny tombotsoany manokana. Andrasana ihany koa ny tena ikatsandro solombavambahoaka ho voafidy ny tombontsoam-bahoaka marina. Nahitana tsy fahatombanana maro tokoa ny fifidianana izay notanterahina androany ary nezahina narenina izy ireny hivitoerana iray namondrina ny ireny ho iray ny teny anivon'ny salle de veille opérationnelle tahaka izao ny fomba fiasa teny antoerana. Tsy mbola tomombana hatrany ny fikarakarana fifidianana ho an'ireo mpanara-maso toerana famondronana ireo tsy fahatombanana tsikaritra rehetra ny salle de veille opérationnelle ary avy any amin'ny faritra 12 no andraisana ireo tatitra maritra 420 ora ny sehatra ary entina sy hahafahana mandray fepetra aingana manoloana ny tsy fahatombanana izay voatatitra. Olana iray niseho ohatra ny teo amin'ny listim-pifidianana voasoratra tamin'ny Tomasy ny ty mpifidy raha toa ka teto Antananarivo no misy azy. Toy ihany koa ny tsy fahitana anarana tao anaty lisitra intsony raha toa ka voasoratra nandritra ny fifidianana filoham-pirenena izay natao farany teo. Nafaka raha tany amin'ny CENI dia nanontany tao inona ny olana mahatonga anahy mananakakatra fidy tamin'ny fakana nefa tsy ao anaty liste dia hoe natao jerena fa ao anaty liste ianao dia rehefa nijerena ny liste dia tany Tamatavy no misokatra anarana marioko fa zahay efa nipetraka tany Tamatavy fa tamin'ny 2006 niala tany efa 7 taona lasa zany dia aty aoriana 7 taona aty aoriana vao hoe any Tamatavy indray no mifidy nefa efa mifidy teto foana hatramin'izay. Tsy teto Antananarivo ihany fa Antsohy, Ambalavao, Marolan, Farafangana, Ambovombe nahitana listim-pifidianana miisa roa nampitomboina ny isan'ny birao mpifidianana hoy ny CENI ka mety ny zarazara ny lisitsireo mpifidy. Olana miseho androany ihany koa ny fahatapahan-jiro tamina toerana maro tahaka ny tao Antsorokavo, tao Fianaratsoa sy ny tany Fort Dauphin. Nisy kosa ny trangana fanakorontanana tahaka ny olona iray izay nanao amboletra hiditra taon'ny birao mpifidianana tao Betany Centre tao Toliara. Tao Manakary indray olona maro nikasa hiditra taona birao mpifidianana teny Ambohipo nitrangana korontana rehefa nahatsapa fitongilanana délégué sasany. Ny tranokala www.alerte.pevmadagascar.eu no nahitana ireo tatitra ireo. Fijery tsy mitanila isoroana disadisa teraka ny fifidianana ihany koa no tanjona amin'izany. Nitambatra ray izay ao anaty salina ray rehefa androm-pifidianana ohatr' izao nanomboka tamin'ny 9 maraina ary tsy farana raha tsy rapitso amin'ny 9 maraina dia saminy fampanakalo vaovao fa izay eto mitetika asa zany tsy manana fahefana andray andraikitra ka hoe hanao intervention fa ny manam-pahefana ho an'izany fa miaraka aminay ato dia fa antsareo izay. Miara-miasa akaiky ary anisan'ireo tazana teny amin'ny fitoerana ny solotenan'ny CENI ny mpitandro ny filaminana ny avy amin'ny komity ny fampihavanana malagasy ny sehatra fanaramaso safidy. Nisy ny fiara-miasa tamin'ny CNIDH na ny komision'ny pirenena maleo tena ho an'ny zon'olombelona. Fa ny aiky izay fahavitsin'ny mpifidy tonga namita ny adidiny androan'izay ny avy ao amin'ny CENI sy ny mpiara-mioninantoka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena vao aingana i Madagasikara no niatrika fifidianana ka tsy avy amin'ny CENI ny mahambany izay tapavitriana izay raha ny nambarana ny Flo Rakotomanana Hery. Nitondrany fanazavana ihany koa akoatr'izay ny momba ireo olana samihafa izay mampitara ny mpifidy toy ny tsy fahitana ny anarana anatin'ny listim-pifidianana nefa afaka nifidy tamin'ny taona 2012 sy 2020. Raha ny faritra Avaradrano sy ny ilana andrefana Antananarivo no notsidihany CENI tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ireo Biraofatatsahambato ny faritra Tsimondrano indray no nale ho an'ny fifidianana solombavambahoaka toy ny Mahazatra. Ny santarana ny fitsidiana aloha ny teto amin'ny LTP Alarby akaiky ny foiben'ny CENI izay ahitana Biraofatatsahambato miisa 12 ho an'ny Fokotany Vandry. Firy ny isan'ny fidy ataontsika 652 votants
Ny toy teto Mamasina zany avy eo nandalo teto Andafy Atsimo Tanjombato izay nahitana profeta Tsambato miisa 9 ny andrasana ireo mpifidy mahery ny 507 arivo ary ny farana teto Ambato Fotsy. Mitovy ny tranga tsikaritra nandritra ny fitetezana ireo toerana 10 ireo. Manginginy tsy ahitana olona milahatra ary zara raha misy mpifidy ny profeta Tsambato. Tsy ampiarve ny fanitanana nataon'ny semi. Voangana kely inge tsika no nanao fifidianana tsy tahaka an'izao ny tahany ny fandraisana anjara tsy hoe mielanelana be le fifidianana. Ohatra hoe afaka heritaona zay vao natao dia mety hitombony izay fanontaniantsika. Mety tsy revantsika any amin'ny zavatra hafa angamba no mampatomboka an'izay zavatra izay. Tsy dia tena seny loatra. Tazana niaraka tamin'ny seni nitsidika ireo profeta Tsambato taty amin'ny faritra Tsimondrano ireo mpiara-miombona antoka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena toy ny firenena mikambana, ny SADC, ny vondrona afrikanina, ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny Japon, Suisse ary Frantsa. Samy ankizy ireo fa vitsy ny mpifidy tonga namita ny adidiny androany. Comme il fait froid un peu, peut-être c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus dans la matinée, mais somary nangatsiaka androany maraina ka zay ngamba no nahavitsy ny mpifidy. Zosy adidiny olom-pirenena nefa ny mpifidy izay olona tia ny solovavazy sy hitondra ny etaetany. Pour se faire entendre sur ce qu'ils veulent sur le leadership de leur pays et de leur communauté. Ny tombo 3.7 isanjato ny isan'ny mpifidy tamin'ity raha oharina ny taona 2024. Nisy noho izany ny fanitarana ny profeta Tsambato indrindra ho an'ireo manana mpifidy mihoatra ny 700. Mitondra ny fanazavany ary ny filohan'ny semi manoloana ny fitarainana momba ny hoe tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana tamin'ity raha toka afaka ny fidisoma tsara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Ny lisitra izay nampiasaintsika zany dia tsy nanovantsika retranchement mihitsy noho izany sur 100% fa ao le olona. Ka raha tsy ny ao anatin'le bureau de vote nandehanany farany izy dia mijery izy any amin'ny bureau de vote hafa fa ao izy. Tsy maintsy ao izy. Tsy maintsy misy ny olana isan-karazany ao anatin'ny fifidianana na any Amerika ary ny dehantsika fa nisy ny olana zany. Fa ny zava-dehibe manao zavatra ampilaminantsika, tsy mikorotantsika rehetrarehetra ao anatin'ny fifidianana. Na izany aza nanome antoka ny seni fa ampy sy feno ny fitaovana ampiasaina isaky ny profeta Tsambato ary nanaovana ezaka ny fisorohana izay tranga rehetra mety ampy mandritra ny sotram-pifidianana. Misy raha teo ny laharana maitso ahafahana miantso mahaimaim-poana ny seni dia ny 034 30 810 01. Mbola hoarantsika rehefa avy eo ny tatitra izay tatitra savaravina izay nataon'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena safidy hoarantsika rehefa avy eo izany saingy daholo ho an'ny amin'ny faritany indray isika hany Tomasina ankoatran'ny olana teo amin'ny izay hoe lisy mpifidianana vaovao izay nampiasaina izay dia azo lazaina aloha fa nizotra tao anatin'ny filaminana ny fifidianana tao amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana raha ny angom-baovao nataon'ny Rodano Menjanahary tafalatsaka hatrany amin'ny 20 isanjato kosa ny taham-pazotony ireo vahoaka tany an-toerana ihany koa noho ny ora mikija sy ireo mety ho antony maro manao tatitra i Rodano Menjanahary. Anatin'ny rotsakorana tanteraka ny anatanterahany eto amin'ny renivohitra ny faritra Atsinanana ny fifidianana ny solombavam-bahoaka amin'ity androany ity. Vokatra izany nahitana fahatarana teo amin'ny lafin'ny fisokafan'ny birao-pifidianana sasany fa nisy kosa ireo nisokatra tamin'ny nora maraina ihany. Hatreto mampalaina ny olona ny ho tonga anatanteraka ny adidiny noho ny antony maro samihafa isan'izany ny ora mikija raha fanazavahany nomeny tompona andraikitra teto amin'ny birao-pifidianana no lalovanay. Amin'ny folo zao angambany mbola eo amin'ny 456 ny inscrit dia amin'ny 32 zao bureau de vote numéro 1 tonga tsy haina avy amin'ny oranandro na le olona misy ny tsy marisika. Dia ny fahavitrihan'ny olona moa zany takan'le orana iny zany le olona dia somary kamokamo kely fa dia milamina amin'ny ankapobeny ny amin'ny lafiny filaminana amin'ny centre de vote rehetra eto Tanàna Tomasina.
Nahitana fiakarana telo isan-jato ny tahan'ny mpifidy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana raha ny Teto Tomasina manokana no asiana teny, ary raha ny tahan'ny fahavitriana kosa dia ny manodidina ny 20 isan-jato. Maro ihany anefa ireo tonga nanatanteraka ny adidiny amin'ny maha-olom-pirenena azy. Izao no atao izy ireo amin'ny maha zava-dehibe ny safidiny, fa io ihany koa ny amin'ny hoavin'ny firenena mihitsy. Tena mizany olom-pirenena mbola tsy very dia tsy maintsy mifidy satria hatramin'izay zany rehefa tamina tonga taonany tena dia mifidy foana. Ny antony fifidianako androany dia miankina amin'ny fiainantsika vahoaka malagasy zany ty fifidianana ity, satria adidy masina firenena ka tokony atao miankina amin'ity solombavam-bahoaka ty ny tantarantsika rehetra amin'ny 5 taona manaraka. Tsy ahitana olana manerana ireo fifidianana 7 sy 9 eto amin'ny distriktan'ny Toamasina voalohany hatreto. Mizotra ao anatin'ny filaminana nefa natanterahany vahoaka ny safidiny na eo ary ny toetrandro izay miovaova. Efa najidika teo ny olana tahaka ny tsy fahitana anarana tao anatin'ny lisitra. Nisy ihany koa nefa ny aloha ny fanambarana natao nireo kandida teo amin'ny 12 tamin'ireo 12 izay nirotsaka tao amin'ny distriktan'ny Toamasina voalohany izay nataon'izy ireo manoloana ny tsy fahatomombanana izay tsikaritra izy ireo hoarantsika afaka hoarantsika eto ihany ny akon'izay fa handeha aloha ho an'ny Antsirabe satria dia nizotra ampilaminana ihany koa amin'ny ankapobeny ny fifidianana tao Antsirabe voalohany. Nisy ihany ny olana teo amin'ny lisy mpifidianana hatrany ho an'ireo izay nahazo kara-pifidianana tamin'ny fifidianana farany lasa teo saingy tsy afaka nanatanteraka ny adidiny indray tamin'ity indray mitoraka ity. Tsikaritra ihany koa fa somary niena ny tahapavitriana raha atao amin'ireo birao fandanjaham-bato maro tao Antsirabe voalohany amin'ny tantrantsika ny vaovao izo Rabe Nandrasara. Nisy tamin'ireo mpifidy no tsy afaka nanatanteraka ny adidiny sy ny sitraka ny zony tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ny tanterahana androany ity raha nitsikaritra tamin'ireo fokontany sasantsasany teto amin'ny distrikta Antsirabe voalohany. Tsy tao anaty lisitra intsony ny anaran'izy ireo na dia afaka nandatsa bato aza tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny volana Novambra sy Desambra faranteo. Isan'ireo nahitana izany ny teto amin'ny fokontany Ambohimena Avaratra. Eo amin'ny olona 17 zay nandalo teto aminay teto nitondra an'izay. Dia nisy ihany moa ny raha anay hoe mandehana makeny amin'ny Senia dia eny mety mahavaolana fa zay moa dia mahaborapokotany dia vahety zay mandalo eto dia tsy maintsy raisinay daholo. Nahitana izany ihany koa ohatra atao amin'ny fokontany Troisa isan'ireo latsaka tao anaty lisitra ny anarany Rasoloniaina Francine izay tonga nanamarina ny anarany tetỳ amin'ny voamera-pifidianana distrikta mihitsy saingy voatery Nodomaina. Tanao amin'ny maha-olom-pirenena zany dia mahatsiaro hoe verzoa ohatr'izany nefa raha misy zany ny zavatra tokony ilaina amin'ny maha hoe olona tokony hifidy satria adidiko ny fifidianana dia mahatsiaro hoe somary nalahelo kely nefa moa rehefa izay ilay izy dia fa tsy dia hoe manisy resaka be an'ilay izy hoe ohatr'izao. Miaiky moa ity renim-pianakaviana ity fa nenti-pahatokisana hoe efa ao anaty lisitra ny anarany ka tsy nanamarina izany intsony tamin'ny fanavaozana isan-taona farany teo. Antony maro kosa no nentin'ny voamera-pifidianana nanazava ny mety ho anton'izay mahalatsaka ny anarany ireo mpifidy ireo izay. Ny olona sarotra entanina mihitsy rehefa manety ianao dia amin'ilay farany orina izy vao tonga manontany ny anarany na manamarina ny anarany anaty lista. Indraindray koa ty amin'ny tompona andraikitra ty amin'ny sehatry ny Seni zany mety misy ny ererana frapy misy diskely tsy pelina mifamatika dia mijery an'iny lista iny ilay olona dia rehefa aveo nefa rehefa tena marinina ao ihany ilay izy indraindray mifamadika salina misy kely zavatra tsy azo ilana ohatr'izay amin'ny erreur humaine zany hoe misy tena tsy eo satria nilay antony resahana teo misy retranché na hoe doublon fa le olona tsy mahafantatra fa ino moa logiciel no mitondra anazy dia misy antony fanazavana zany teknika le izy. Raha nisy araka izany ireo izay nalahelo fa tsy afaka nanefa ny adidiny dia nisy ihany koa ireo izay tsy rototra tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity somary latsaka nohony tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo mantsy ny tahapahavitriana tamin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity.
raha mpifidy nandatsabato zao nisa mpifidy voasoratra anarana dia mandratra 4 sy 3 ary ny isa mpifidy tonga nandatsabato hatramin'izao m20 zao dia mandratra 970 sy 500 zany hoe raha totaly zany zay dia manome salanisa 970 faingo 470 isan-jato zany hoe tena ambany be le izy raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena m20 zao ohatra zao zay efa mahita 70 isan-jato varina amin'ny asa mandraharaha ve sa ny fifidianana solombavambahoaka mihitsy no tsy dia mahasarika ny mponina Antsirabe raha tsy ahivina dia candidat 10 misy no mifaninana eto amin'ny district an'Antsirabe voalohany izay ahitana mpifidy voasoratra anarana 3 sy 700 sy 4 sy 3 alina sy rahetsy mitsinjara amina birao fandatsaham-bato 3 sy 900 izy andao anatin'ny dokam-barotra isika ho an'ny mahajanga ijeriny akon'izay fifidianana izay ihany koa tsika rehefa avy eo iveryneto anaraka ny tatitry n'ireo mpanaramaso ny fiainam-pirenena ary ijery vaovao sosialy hafa ihany koa